andro ny filaminana miverena ianareo amin'ny vahoaka hoy Masika Ravalomana. Fitondrana ankehitriny aleo tsy misy toy izay manandratsy hoy ny vahoaka mandinika. Ankasitrahako hatrany ianao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao aliny alatsinainy faha 20 ny volana Jolay ny taona 2024 izao amin'ny kafariny indray ary no entiko hiarabananao amin'izao alina izao manasanao hatrany anaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-bavao hatramin'ny farany. Etisika anomboana ny vavao amin'izao alina izao dia olona mahery ny folo tapitrisa no kendrena ho vita vaksiny eto Madagasikara hatramin'ny taona 2024 entina miaro amin'ny valanaretina Covid-19. Ny fiandohan'ny volana Aogositra ho avy izao ho tonga eto Madagasikara ny andiany faharoa amin'ilay vaksiny Covishield, isy vaksiny hafa toy ny Johnson & Johnson ihany koa ho tonga eto amintsika rahampitso hoy ny nambarany Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Tsy nisy fiovana kosa fa nitovy tamin'ny tapabolana lasa ny fepetra miatra eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara atao anatin'ny 12 andro manaraka. Ando miaratiana sy tokatra marolahy. Raha tsy misy ny fiovana, rahampitso talata 17 ny volana Jolay no tonga eto Madagasikara n'ilay vaksiny Johnson & Johnson. Vaksina farana manokana nampinan'ny Covishield efa nampiasaina teto amintsika ho ento miaro amin'ny valanaretina Covid-19. Efa-jato sy 4 sy 3 itsy fatra no avy rahampitso io raha ny fanazavana nentin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Mitovy tamin'ny teo aloha ihany no isitraka izany. Ny fiandohan'ny volana Aogositra kosa no ahatongavan'ny fatram-baksiny faharoa mitovy lenta amin'ny AstraZeneca. Covishield roa itsy fatra ho an'ny rappel, izany hoe ho an'ireo ray sy 7,700 sy ray hetsy nandray ny fatra voalohany. Olona manodidina ny 4 alina sy 8 hetsy no tokony ho vita vaksiny amin'ny taona 2022 ity, raha 4 tapitrisa amin'ny taona 2022 ary 10 tapitrisa kosa amin'ny taona 2022. Makasika indray ade tsy nisy fiovana firy toy ny tamin'ny tapabolana lasa. Mitony amin'ny anara-pahasalamana misokatra ny CT-19 ny Andohitapenaka. Mbola voarara ny famorim-bahoaka mihoatra ny 700 amin'ny ireto distrika manaraka ireto: Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Antsirabe ary Fianarantsoa voalohany. Miatra ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny 12 hatramin'ny 4 maraina amin'ireo distrika voalaza ireo. Mikatona ihany koa ny toeram-pandihizana. Azo ataony mikarakara lanonana ankalamanjana, afa-tsy ireo faritra inona ireo. Mbola tsy azo ataony mitondra razana mivoaka na miditra ny faritra rehetra manerana ny nosy. Tanterana ny andro iny ihany ny fandevenana ary tsy tokony ohatry ny olona 10 manatanteraka izany. Voarara ny famadihana. Mbola tsy misokatra ny sidina anabakabaka mitatitr'olona avy any ivelany. Manoloana indrindra ny fivoaran'ny toedrara maneran-tany makasika ny fipariany valanaretina, indrindra ny variant Delta. Mitohy kosa ny fisokafan'ny sidina anatiny, saingy tsy maintsy manao fitiliana antigenika ny vatony rehetra. Araka izany, atreto tsy mbola azo tombanana hoe roviana no isokatra ny tsisy tany ka hivirena ny sidiny iray isam-pirenena miloniny tahaka ny mahazatra teo aloha. Ny vavao mifandraika amin'izay fahasalamana izay hatrany dia anisan'ny sehatra manandanja amina firenena iray ny fahasalamana, fa manandanja ho an'ny fanjakana malagasy tokoa ary ve ny fahasalamana eto amintsika, fa indrindra mahafa-po ny malagasy ihany koa ve ny tolotra misy eto Madagasikara. Ianareo ary no mamahala izay fanontaniana izay ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Izay marary andrianina, tena toy izany ve ny eto amintsika? Tsy aloha ny ankamaroan'ny olona nanontanianay. Tsy mahatsy abitena raha tsy manambola, mangany fotsiny ny fandraisana sy ny vidim-panafody. Amin'ny ankapobeny aloha zany tsy dia tena tsy hoe izaho moa zany e, fa avarako ny fahenoko sy ny fahalalako azy betsaka ihany ilay ataontsika hoe amin'ny 10% eo zany, fa ny 90% ohatra ny tsy dia afa-po ilay olona makany zany ny mifandraisana ohatra indrindra hoe vidim-panafody. Tamin'ny dadanay ohatrany hoe ny hôpitaly moa zany zao dia tena tamin'izany zay tsisy vola mihitsy. Izay moa ilay miasa andavanandro ohatr'izao. Dia tsy maintsy ohatrany hoe nitrosa kely aloha. Fa ilay dokotera koa moa azo mifampirarahana ihany dia ohatrany hoe nihemotra zany ny datin'ny fahasitranany. Fa sitrana soa tsara ihany rehefa raham-bavaka. Izay aloha amin'ny ankapobeny tena izay. Miady mihitsy ilay ohatry manam-bola.
ohatrany hoe misy fotoana miandro be anao zany ohatr'izany ohatra dia anao moa zany marary dia ohatr'izay le izy zava-misy dia tsy maintsy miaina an'ilay zava-misy ianao. Mahindro kely ilay izy tsy nandro indray ohatra hoe tsy fampin'ny fanafody any anaty toeram-pahasalamana zany dia ohatra koa hoe misy koa nefa amin'izao le mpianatra mianatra mpitsabo zany dia indraindray ohatrany hoe tsy dia afa-po loatra ny ankamaroan'ny olona nefa amin'izao tsy manana fahafahana manangona vola manokana hitsaboana tena raha sendra marary noho ny fahasairanana rehefa sendra marary vao mikiropaka zany hoe natokana aloha tsisy fa dia isaorana an'Andriamanitra aloha mbola ny fahasalamana zany ohatra hoe mandrakariva moa zany fa sanatria anatin'ny tsy fisina moa nitratran'izay retin'izay dia efa enjakenjona ihany. Inona ny antony hoe tsy manokana vola sa hoe le eto manana mihitsy zany tsy mbola dajo anatin'izay tsy zany angamba fa manana vola mihodina dia ino no ampiasaina. Inona ny antony hoe tsy anaovana vola manokana? Mampiasa vola zay amin'ny asana io dia tsy dia manana vola tokana tsy dia manana vola tokana hoe marary ve dia tsy manana ny fahafahana ka rehefa sendra hoe misy moa zany dia manome misy dia voatsabo moa rehefa tsisy dia ile tatahina manao dokotera tena kely aloha. Sarotra tokoa ny ilaza ny fahafahampo na ity sehatra ity aza marary saika nahitana fiainany avokoa ohatra ny sehatra sosialy rehetra tao anatiny ilay teti-bolam-panjakana na sy mpanitsiana 2024. Favarim-potoana anisan'ny nampalaza ny raokandro malagasy ihany koa toy ny kininimpotsy ohatra sy ny ravitsara ny Covid-19 nanao ahoana kosa ary nefa ny tsena tatoato izay mbola misy manjifa ihany ve izy ireny fa nadiadino amin'ny sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala Atrany. Ety amin'ny morony lakan-drano Andriatany no mivarotra raokandro ry Lalatina amin'ny rahavavy. Efa nolovainy tamin'ny ray aman-dreny teo aloha ny asa. Amidiny eto avokoa rehefa mety ho fitsaboana amin'ny raokandro, romba, kininimpotsy sy ravitsara ohatra. Raha saika nikazo avokoa ny fidiram-bola rehetra nandritra ny Covid-19, indrindra ny varotra, dia tsy mba toy izany azy mirahavavy. Nampandehibe ny tsenan'izy ireo ary ny vanim-potoanan'ny Covid, toy ny ravitsara sy ny kininimpotsy. Saingy niova kosa ny tsena tao anatin'ny 2 volana izay, zara raha misy manontany sisa. Nanomboka tamin'ny coronavirus voalohany indrindrany dia tamin'iny no lasa nandeha izy, nanomboka nandeha. Dia amin'izao fotoana izao aby no nanao ahoana indray ny tsena? Lasa mangina aloha izy amin'izao lasa nihena tsy ohatra ny teo aloha. Inona no mety hoe fahafantaranao ny antony? Mety le crise. Le crise angambany dia tsy dia mividy ny olona moa tsy dia mantaitra an'ilay olona tsony koa le izy amin'izao. Le aretina? Le aretina. Ohatra efa zatra ve ny olona? Efa zatra angambany ny olona amin'izao. Ny indray andro manafo 100 000 raha vitsara sy kininina fotsiny. Izao mety efa mihena pateliny angambany. Fa pateliny izay satria tsy dia misy tsony. Ny olona koa efa tsy dia miraika tsony amin'izao fotoana izao azy le aretina efa mety ozy ilay olona angamba hoe folava dia tsy dia miasasana tsony ilay olona. Taloha tamin'ilay izy nandeha be aloha malafo amin'ny 3 kitapo andray andro fa amin'izao izy efa tapakitapo angamba tsy lafo indray andro. Tsy dia nandeha tsony izy izao. Inona mety fantatra hoe mety antony? Ka le efa sitrasitrana daholo ny olona. Teo aloha teo nefa nandeha be mihitsy. Inona tena nandeha be? Kininina sy ravitsara ary voasary. Inona ny tena antony nampandeha be azy teo aloha teo? Tamin'ilay valana aretina dia mila mihevoka ny olona. Dia zany hatrinetiny olona sisy tsony ilay valana aretina? Androany izao mbola tsy nalafana ny ray raha kininina sy ravitsara sy rony. Raha ho azy mirahavavy ireto, nahavita ny fidiram-bola mihitsy ny vidin'ny kininimpotsy sy ny ravitsara fotsiny teo aloha. Misy manatitra eto ny entana amidin'izy ireo isan-kerinandro avy any amin'ny faritra Kazobe iny. Tao ireny fandraisany fanjakana fanapahan-kevitra ny amin'ny fanakatonana ny fitrandrahana ao amin'ny toeram-pitrandrahana ao Andilana Avaratra dia nitafa tamin'ny mpanao gazetinay ny lehibe ny fikambanana ny mpitrandraka madinika ao an-toerana. Nambaran'izy ireo tamin'izany ary nandritra izany fotoana izany fa manao izay daniny kibony ireo manan-katao amin'ny fitrandrahana amin'ny alina ao amin'ny toeram-pitrandrahana ity. Ramano Menjanahary, Tahiry Aina. Tsindry azo lena izay no mahazo ireo mpitrandraka madinika ao amin'ny toeram-pitrandrahana
ao andilana varatra. Nolazay ny fitondram-panjakana manko fa akatona ity toeram-pitrandrahana ity noho ny olana izay niseho volana vitsivitsy lasa izay. Saingy fantatra ankehitriny fa misy fitrandrahana antsokosoko amin'ny alina ataon'ireo izay manan-katao sy akaiky ny fitondrana mijoro ankehitriny ao amin'ny toeram-pitrandrahana ity. Raha ny vaovao azo dia latsakalina no ataon'ireo mpitrandraka ireo ary ireo izay toerana sy lavaka tena mamokatra no lasibatra amin'izany. Tsy rariny ary tena tsy rariny intsony ny fanandevozana sy ny fanambakana indrindra ny fanararotana atao amin'ireo lavaka mahazo an'ilay vahoaka madinika. Ny zavatra misy any zany amintsika amin'ny teny zao dia ny bebasy sy ny beboty ary ny kintana no mikonty nefa lazaina fa mikatona zany ilay fitrandrahana mikatona amin'ny atoandro fa trandrahana amin'ny alina. Zay zavatra zay nefa iza no maniraka andreo olona reo mamebaiko dia ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana zao zany no maniraka andreo bekintana sy maniraka andreo force reo izay mandroba ny fananany vahoaka madinika ao amin'ny karera. Efa nisy ny lamina napetraka nandritry ny fidinana ifotony izay nataony teo anivy ny ministera voakasika saingy izay no zava-mitranga ankehitriny. Nambarany tompona andraikitra mantsy fa miandry ny fitsangana ny fikambanana ara-dalàna vo afaka mitrandraka izy ireo kanefa dia misy ny fanararotana miseho amin'izao fotoana izao io. Ny tianay hotsim-pihana dia efa nidina tany ny ministry ny menina nisy zavatra ny fanarana tao hoe ajoro ny fikambanana. Rehefa mijoro ny fikambanana dia io fikambanana enina izay mijoro ara-dalàna io no hitantana sy andrindra n'izany karera zany. Tsy tanteraka nefa zany amin'izao fotoana zao fa zavatra hafa ny misy eo ka dia samy lehilahy lehibe mifanaiky tsika samy lehilahy lehibe mifampiresaka ka dia mino sy manan-tena zay fa ho tanteraka zay zavatra zay ary takina vahoaka zany dia aleony fikambanana izay efa mijoro ara-dalàna no hitrandraka sy izereany io karera io. Raha tsy aivina dia ny volana me lasa teo izany hoe ny faharoa-amby-roapolo ny volana me dia ny fandona ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana noho ny raharaha fitrandrahana beril ao amin'ny kariera ao amin'ny ity tanàna anatin'ny faritra aloatra ity. Maro ny naratra ary voalaza fa nisy namoy ny ainy roa raha ny vaovao maika voaray tamin'izany ka natonga ny fanapahan-kevitra amin'ny fanakatonana ity toeram-pitrandrahana ity. Ankehitriny anefa dia ireo voalaza fa be galonina indray no voalaza fa manjaka amin'ny fitrandrahana ao an-toerana. Isan'ny niatrika ny fikoanandro nasionaly izay nataon'ireo mpanohitra teto Antananarivo ny farany herinandro teo moa ireto filohan'ny mpitrandraka ao amin'ny toerana ity ary mitaky ny ampiarana ny fehi-kevitra izay mivoaka farany izay aingana satria miaritra ny mafy ny vahoaka madinika ankehitriny vokatry ny fanaparam-pahefana miseho hatrany amin'ny faritra io. Ny madinika voaporiporitra fa ny lehibe afaka manao izay tiany atao. Miamrongatra izay tsy izy kosa amin'izao ny asa fisolokiana ary misy eo amin'ny endriny maro samihafa izany amin'izao fotoana izao. Lasibatra izany avokoa na antitra na ny tanora saingy tsy azo tarafina amin'ny endrika ivelany ihany koa moa ny mpanao ratsy. Ny fahantrana lalina manjo ny vahoaka malagasy no antony iray voalohany mampirongatra ity resaka ity araka ny fanadihadiana nataony Mialy Rarinombana sy Mathieu Princy. Mivoatra hatrany ary miasasy mahita fomba vaovao tanterahana ny asa ratsiny foana ireo mpisoloky. Raha ny resaka fampidirana olona ho mpiasam-panjakana sy eny anivon'ny ministera izay angalana vola meopapa no tena eno matetika tao anatin'ity asa ratsy ity. Ankehitriny efa amin'ny fomba hafa indray no entin'ireo olon-dratsy hamitahana ireo olona izay ho betahany. Ohatra kaiky sy ny tranga tatoato izao ny fanendahana tsotra izao ny boteny tongotr'olona sy irony karazana akanjo perfecto irony. Ao anatin'izany dia anaovan'ireo mpisoloky fikafika ireo anaovan'ny asa ratsy hoe avereny ny akanjoko, ny kiraroko, ny ndramotena. Misy ihany koa ny mody mandona sady mandatsaka solomaso efa simba ka asainy soloana izay olona sendra azy izany avy eo. Raha tsy manambola ilay voasoloky dia izay zavatra misy sy lafo vidy ary manandanja eny amin'ilay olona no alain'izy ireo. Misy olona aza moa mandeha mitsangatsangana ary lazain'ilay olon-dratsy fa tany fady eo amin'ilay toerana sady manararoatra manendaka ihany izy ireo. Tsy vitsy ireo efa nandefa fitarainana mikasika ireo fihetsika izay mbola tsy fahita tao anatin'ny 90 taona ireo tany anaty tambajotra tserasera. Jerena zany dia efa hoe avolety tsy milamina zany ny tany. Anton'izay hoe ohatra ny hoe ilay fiakaran'ny vidim-piainana dona koa ny olona dia manao an'izay mety zareo mamorona an'izay tsy misy moa ny asa koa tsy misy ny atao.
ny votoaton'ny fisolokina nge tsy tonga ho azy fa ny fahasahirana ny vahoaka ary amin'izao tsy mifidy taresy sarangatsony ny fisolokina satria tafidra tanteraka ao anatin'ny fahatrana ny vahoaka malagasy ka rehefa tsy anasy izy a dia tsy maintsy lasa mitady moyen hidedavan'ny sakafo dedavan'ny vola melomany amin'ny vady aman-janany eniko tamin'ny ena manjery sy ny gazety sy ny Facebook hoe misy olona mitondra solomasy a dia mody alatsana izay solomasy vavaky a zay araky ny fitantarain'ny mpitantara dia olona mihaja dia mihaja le manao an'le izy dia zany a taratry ny tsifosiny zany sahirana ny vahoaka eo ny tsy fahaiza mitantan'ny mpitondra izay fototra voalohany mampirongatra ity asa ratsy ity fanambaran'ireo olon-tsotra ihany koa fa ny fanovana toe-tsaina eo amin'ny samy malagasy mihitsy no ahafahana manafoana ity asa ratsy ity tokony mailo hatrany ihany koa ny rehetra ho hatrany izy ireo le toe-tsaina mihitsy nefa simba satria ny voana itsika malagasy taty arina tsika vahoaka no tsy maintsy tokony miezaka manamboatra ny toe-tsaina zay eo amin'ny fiarahamonina voalohany indrindra il faut respecter les autres maily foana zany ianao jery à gauche à droite manao mihitsy zany ianao za tsy fanenana aman'olona zay tsy fandomana izy manao ambiletra tonga dia tapitapoka dia mila amrahina kokoa en plus satria raha fa ohatra mihitsy misy ohatran'izay dia mifampijerijery fotsiny ny olona raha tsy miara amrahina kokoa tsy tafavoaka tafiditra ao anatin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny asa fisolokiana izay tsy ahivina fa anisan'ny velorano no lazainy ny filoam-pirenena samy andrandra ny fampiarana izay voalaza noho izany ireo vahoaka izay miana tanteraka ao anatin'ny fitaintainana isan'andro isan'ny sehatrira mizaka ny vokatry ny fihiboana sy ny valanaretina Covid-19 amin'izao ny mpivarotra lambamena raha nandeha kely mantsy sy ny tsena tamin'ireny firongatry ny aretiny ireny dia zara raha misy manontany ankehitriny satria foana raha teo ny famandian-drazana izay fotoana mba andafosany izy ireo betsaka kokoa ny entana Nzavandre Mahefa sy Andra Koty Malala ifaraparany ity ny volana Jolay ary hiditra amin'ny volana Aogositra isika eto Madagasikara isan'ny vanim-potoana iray anatanteran'ireo olona mbola mandala ny fomba malagasy dia ny famadihan-drazana izany tao anatin'izay roa taona nisia ny valanaretina Covid-19 izay anefa voarara ary mbola tsy azo atao ny manao izany eto amintsika isan'ireo voakasika mivantana amin'izay nefa ireo mpivarotra lambamena ny natrany amin'ny 20% ny mpanjifa izany hoe raha nalafo lambamena 8 hatramin'ny 10 isan'andro teo aloha izao zara raha malafo iray ao anatin'ny iray andro tamin'izay aloha hoe mbola nisy ny famadihana tena mandeha ny tsena satria misy ny olona maka lamba ray olona ray mividy lamba misy maka maromaro amoniny otriny amoniny ray aman-dreny amony vady dia manao fara fitiavana izy dia maka lamba manao farany hery mihitsy izy zany hoe izay ananany ho taperiny amin'ny lamba aminosany an'le razana fa amin'izao zany le hoe tsisy tsony le famadihana dia tena tsisy mihitsy zay fiatraikazay aloha zao aminay dia tena tsy mandeha ny tsena zara raha mahalafo hoe raha misy tsisy tena tsisy rambarako hoe tena tsisy fatatsika roa fa ny famadihana no nisan'ny ankiray ampiasana ny lamba mena be indrindra zany famadihana zany mantsy tsy razana ray nofonosina fa matetika 3-4 nany fasana ray manontolo tao anatin'ny roa taona tsy nisy tokoa ny famadihana ny dikan'izay tsy mandeha ny tsena ny dikan'izay mena ny vola miditra ny tokantrano dia misy fiatraikany be zay ho an'ny ekonomian'ny mpivarotra zany hoe tsy afaka manao zavatra ngeza satria tsy misy ny vola miditra ao anatin'ny tokantrano voatery mampidina ny vidin'entana araka izany ireto mpivarotra ireto na ena ihany koa ny entana laina sy amidy amin'ny andavanandro mazava ho azy fa ny ena ihany koa ny fandaniana ao tokantrano zay tsy manamboatra fa misy tatsapy tondra zany vany mandeha vato miakatra makaty dia ny entana koa lafo satria ny olona zany le tatsa efa tsy dia tsisy vola ampiasaina ny olona dia na izay raha sahirana be satria tsisy olona vidy lamba raha dia tsy afaka maka entana zay satria tsisy vola ampiasaina milatsaka fahatyantoka mihitsy satria tsena tsy misy nefa ny entana indraindray alaina ohatr'izay io varotra dia miaina ao anatin'ny fitsipika amin'ny fehmivarotra na hoe tolotra sy ny tinady rehefa tsy misy ny mpanjifa dia tsy maintsy milatsaka ny vidiny raha tahinika tsy afaka mamono tena koa nefa ny mpanao tao zavatra dia mifatady izay maromaritra iraisanao ny rehetra azahoana amin'ny famelona izay fotsiny fipetra tsy maintsy raisina Anisan'ny sehatra samiaina anatin'ny fitaintainana isan'andro ihany koa amin'izao ny mpanao cache-point ankoatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana moa dia manano ny fiainan'ny olona manao petrabola sy maka vola ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fidiram-bolany sy ny fiainana amin'ny andavanandro. Mialy rarinombana sy Mathieu Prince.
tsy misy izay tsy misedra ny fahasahirana na lalina nateraky ny valanaretina covid-19 sy ny ame anara-pahasalamana ireo sehatra asa rehetra na ny miankina izany na ny tsy miankina. Anisan'ireo mianao anatin'izany ireo mpanao cache-point na irony karazana asa misehatra amin'ny alalan'ny fandefasana sy ny fametrahana ary ny fangalana vola amin'ny alalan'ny finday irony. Tsy misy ny tsena efa oeritaona mahery izao noho ny fiainana ireo olona mampiasa ity tolotra iray ity. Manampitrotraka ny fironan'ny olona maro manao ity fitadiavana iray ity noho ny tsy fisiana asa eto amintsika. Hitaintainana ao anatin'izany ihany koa ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Fahasahiranana no hita saingy tsy afa-manoatra fa miaina amin'ny zava-misy hoy ireo olona rehetra misehatra eo amin'ity asa ity. Tamin'ilay confinement voalohany iny ny olona nibetsaka nanao dépôt fa amin'izao izy miaina. Tsy dia misy nenay manko ny bonus. Taloha zao ny bonus nay 25 dia zao izy lasa 11 dia tsy dia misy manao dépôt sy manao retraite tsony fa presque ohatra ny sasany zao manao dépôt dia tsy vola ve ilay olona sa hoe mampirina ohatra zao hoe manao dépôt betsaka izy zareo dia nefa tsy dia manao retrait be da be. Fa maka ohatra 5 000 ariary izy tsy mahavelo. Tsy mahita asa hoe tsaratsara izay dia izay no tonga anay manao an'ity. Fa nefa ilay olona amin'izao lasa betsaka. Misy fiantraikany andro le tratran'le valanaretina tsy dia mandeha firy ny cache-point amin'izao. Le mampiasa an'ilay izy angamba tsy niena fa le hoe mametraka vola sy ny anina le fanjifana zao hoe mandeha be zany dia 20 mahery dia raha tsy dia mandeha izy dia latsak'izay. Ny olana amin'ny resaka cache-point be dia be ny olona misoloky misantisantika amin'ny fomba be dia be isan-karazany mahita manahirana be mampatahotra be fa izany hoe maily fotsiny foana. Ny cache-point no mamaritra ny fivezivezen'ny vola saingy matoa miaina ireo mpanjifa dia taratry ny fahasahirana na lalina iainan'ny vahoaka malagasy izany. Tsy nandrombaka medaly ny atleta malagasy teo amin'ny taranja fibatana fonjam-by sy ny taranja lomano omaly nandritra ny lalao olimpika no tanterahina tany Tokyo Japon omaly hatrany. Mpifaninana manaraka hiakatra ankianja manaraka kosa indray i Daniela Nomenjanahary eo amin'ny sokajy judo fantatra fa ilay teratany italiana Contraccio no ifanandrina aminy amin'ny talata ho avy izao. Andro miaratina sy Tokra Marla. Omaly no niakatra an-tsehatra ireo atleta malagasy misa 4 eo amin'ny taranja lomano sy fibatana fonjam-by tamin'ny lalao olimpika no tontosaina tany Tokyo Japan. Nanao izay ho afany ary naneho ny mahamatiana azy ny ekipa pirenena tamin'ireo lalao saingy tsy nisy fandrombahana medaly ho an'ny atleta malagasy. Teo amin'ny taranja fibatana fonjam-by larana faefatra teo amin'ny fondrina benisy azy Eric Andriantsitoaina mpibata fonjam-by malagasy latsaky ny 220 kilao. Ny tenany izay nahazaka vesatra 420 kilao teo amin'ny tambatra olimpika. 410 kilao ny arraché, raha 50 kilao kosa teo amin'ny épaulé jeté. Mpibata fonjam-by avy any amin'ny République Dominicaine Garcia Brito no nitanany larana voalohany teo amin'ny vondrona nisy azy ireo izay nahazaka vesatra 470 kilao. Teo amin'ny latsaky ny 17 kilao nandraisany Tojo Andriantsitoana Anjara tafitra teo amin'ny larana faefatra teo amin'ny skady nisy azy ny tenany. Rehefa nahazo isa 520 kilao teo amin'ny tambatra olimpika izay fitambarany arraché 30 kilao sy ny épaulé jeté milanja 510 kilao. Samy tsy nisy tafakatra hiatrika ny dingana manaraka avokoa izy mirala ireo. Ho an'ny teo amin'ny taranja lomano kosa indray ny tanany larana fahatelo teo amin'ny andiany nisy azy Mikael Rasolonjatovo izay nifaninana teo amin'ny 100 metra rano Tsilandy nado teo amin'ny fiepitaona 7:50 sekondra 1:20 ampahazato navitanjany. Tetsankilany larana fahafito teo amin'ny skado nisy azy Muriel Rabarjon 4 minitra sy 20 sekondra ary 1:70 ampahazatony no navitany ny Lomantsotra 700 metatra. Ny tenany izay tsy toto tamin'ny dingana famaranana ihany koa. Mpifaninana manaraka hiakatra ankianja kosa indray Daniela Nomenjanahary eo amin'ny skady judo
fantatra fialaiteratany italiana contratio no ifanandrina aminy ny talata ho avy zao. Hiditra ao anatin'ny vaovao-tapatapany kosa ary sika atao anatin'ny toy ny vaovao manaraka dia ny tranga ampiaramonina nandravazrava ny afo tao betany Toliary Omaly. Orinasa madinika mpikirakira hazo no otootony afo maitsy nisy noraisina intsony ny fitaovana sy ny milina maromaro fikirakirana hazo. Fotoana fohy taorian'ny fahamaizana ny tonga ny mpamonjy voana saingy efa niana hazo vahana ny afo ka nanano sarotra ny fivezana azy. Naharitra ora roa ny famonoana ny afo, tsy mbola fantatra kosa izay niantombohan'ny afo. No tanterahina Omaly alahady 20 ny volana Jolay ny vony Jobily fankalazana ny 50 taona ny FLM Ambatovinaky. Maro ny fandaharam-potoana nanamaria ny fiangonana izany. Nisongadina ary nanaovana ezaka manokana tamin'izany ny zava-manenoka na ahafahan'ny fiangonana nisitraka orga lehibe iray. Marina fa vita malagasy tanteraka ity orga modèle DH 002 ity. Ny maresaka iraisam-pirenena dia nolaniny parlementaire frantsay Omaly ilay volavolan-dalàna momba ny passe sanitaire na ny fahazon-dalàna ara-pahasalamana ampiarina ao Frantsa hiadina amin'ny fiparitahany valana aretina Covid-19. Andro miaratiana sy tokra marla. Rehefa nahitra andro maromaro ny adihevitra nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana ao Frantsa momba ny fampiarana ny passe sanitaire na ny fahazon-dalàna ara-pahasalamana, Omaly dia lany tena nivony parlementaire frantsay ny mahakasika izany. Eny amin'ny 50 tamin'ireo solombavambahoaka ny nanaiky, 80 no nanohitra ary 70 no tsy nifidy. Volavolan-dalàna no lanina antery hoy ireo olom-boafidy maromaro raha nanio ny heviny. No mafisy ny filoham-pirenena frantsay fa ho fisorohana ny fianaky ny valana aretina Covid-19 4e vague no nandraisana ny fepetra ary tsy maintsy hanaovandrehetra ny vaksiny. Maro ireo nanohitra izany ary nefara tamin'ny fidinana an-dalambe mihitsy ny herinandro lasa teo. Mpanao vetsiketsehana anarivony no nanantanteraka izany tamin'ireo tanan-dehibe tao Frantsa, manohitra io fanapahan-kevitra noraisin'ny gouvernemanta frantsay io. Mendrika didijadona ary manohitona ny fahalalana ny fametrahana ny passe sanitaire sy ny fanerenan'ny olona nanao vaksiny hoy nambaran'izy ireo. Tsy nampiembotra ny fanapahan-kevitra noraisina nevo izany. Ratsaivina, isan'ireo fepetra ampiarina amin'izany manomboka ny volana Aogositra ho avy io, ny tsy fahafahan'izay rehetra tsy nahavita vaksiny mivezivezy eny amin'ny toerana be olona, toy ny toerana fialamboly sy ny kolotsaina, trano fisakafoana sy ny maro hafa. Isy ny fepetra raisiny ho an'ireo izay mandika izany. Iverenantsika kosa indray ny vaovao nisongadina tamin'ny sabotsy tandritra ny famaranana ny fikaonando nasionaly ny mpanohitra teto Madagasikara dia nandray fitenenana ny filomarika Ravalomanana ka maro moa ny afatra nataony ho an'ny mpivory, ho an'ny olom-boafidy, ho an'ny malagasy, ary ho an'ny mpitandro ny filaminana ho tombosoa ny vahoaka malagasy hatrany moa no antony izany afatra nataony izany. Asinandria Malala sy Andrakoto Malala. Ankoatra ny afatra ho an'ny mpanao politika sy ny fisaorana azy ireo noho ny fahavitany ny fikaonando nasionaly izay totosa somatsara ny zomasiny sabotsy lasa teo dia teboka maro no nivohitra tamin'ny lahateny famaranana nataony ny filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara. Nahitsy tsy nisorona ary entitra ny filomarika Ravalomanana raha nandefa afatra ho an'ny mpitandro filaminana. Teto izany koa ireo mpitandro filaminana ireo maramila, zandary, polisy tsy natao fitaovana politika akory izy ireo fa hampanaovana ny asany hiaro ny vahoaka, hiaro ny aina sy ny fananana. Ka dia ianareo koa ireo mpitondra grade be sy manana ny commandement eritreritro zay teniko zay fa tokony miverina any amin'ny baraky ianareo na any amin'ny kazerina dia manao zay teny zay hoe hiaro ny vahoaka sy fananana zay. Na izy na izy teny zany dolo ny fefarany firenena rehetra raha nisy olona tena nanao azy ho dictateur tety atao Soudan. Ny Soudanais tena napiatra zany voalohany. Tena napiatra tokoa fa dia teny eto hoe ianareo mahalala tsara tamin'ny fianarana nataonareo sy tamin'ny fiofanana izay nataonareo sy tamin'ny grade zay azonareo hoe hitandro mandrakariva ary hitandroko ary vozony ka dia manateny izahay. Tsapa ihany koa tatoato ny fialana olana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fahasarana mba hoaka izao. Ilay Covid-19 mantsy nolazainy no antony mahatonga izao fahasarana na mangitsokitsoka izao kanefa dia raha malala
fa maro ireo firenena no efa tafarin-dosahady na dia teo aza ity valanaretina ity. Tsy alaolana ahafana manitsakitsaka ny lalam-panorenana ihany koa ity valanaretina ity ho iatrany Filomark Ravalomanana. Izy any tsy volon'ny Covid ireo olona amin'izao fotoan'izao ny fireneny rehetra fa tafavoaka daholo ny olona. Fanaontsika mbola gisitra ihany. Dia tsy eritreritra ve nareo hoe tenin'ireo olona mpitana tsoratra sy ilay fehi-kevitra teo milaza hoe ataovy vaksiny fôbe ny olona satria iny ny erovana ny ainy amin'ny fahasalamany mba ahafahany mamokatra ara-toekarena. Covid ty le CVO nareo tsy avelona ny sasany ty mbola asesika miteny an'izany aho satria fantatro dia tena fantatro reo firenena mampiasa an'ilay Covid hoe voniny Covid izy dia miezaka daholo ny firenena rehetra ary sika zao dia tena hoe ao anatin'ny firenena nahazo fanampiana mba hanaovana vaksiny rehetrarehetra mihitsy. Dia zay ny takina hoy aminareo hoe tsy maintsy ataontsika izay anapartahana an'ity ho retany ho rendanitra. Alohan'izao fivoriana zao ny resaka tamin'ireo maso ivory reo reo solotenany mpamatsy volo reo tonga any aminy ity ary tsy mamorona na dia misy milaza ara ny amin'ny Facebook ihany milaza hoe ny atongoavana ho amiko ny mampitandrina inana ampitandrimana any inana ampitandrimana ena za olona mirizariza be serin be zao miaraka aminareo zao ka izay indrindra hoe aminareo hoe aza matavitra reo foreniny zao tontolo zao ty satria tena tsy mety zany hoe fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana alohany andraisanao an'izany asany maha-président république ary efa teo indroa dia hoe eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka dia minininaho fahitandro toy ny andrak'Andriamaso anaja toy ny andrak'Andriamaso lalam-panorenana fa rehefa tsy zany miala. Amin'izao fotoana izao dia efa mandeha sady ny fanaratsiana sy ny fampiadina samy mpanohitra taorian'ny fikaonando nasionaly iny kanefa tsy ampiemitra ny mpanohitra tarihany Filomark Ravalomanana izany fa tsy maintsy alefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ireo ratsa mangaika iny fehi-kevitra tapakiny. Namarana ny Filomark Ravalomanana ny lateny moa ny fisaorana ireo mpandray anjara sy ny afatra ho an'ireo solombavambahoaka. Nampiakapeo ny mpanohitra taorian'ny fikaonando nasionaly ny mpanohitra mikasika ny raharaham-pirenena ny 13 sy 14 Jolay lasa teo iny ny antoko mpanohitra mivondrona ao anaty rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara na ny RMDM dia mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina maro loatra ny fanisakitsahana lalam-panorenana sy ny lalàna velona ny sesy ary miverimberina loatra ka izay no antony lehibe namoahana ireo fehi-kevitra lehibe ireo. Ny fialan'ny filoha Rajoelina no ahafahana mamolavola lalam-panorenana vaovao sy miroso amin'ny Repoblika Fahadimy. Rendrika ny firenena ho ny mpanohitra ka io lalam-panorenana vaovao io no ahafahana mametraka fampandrosoana toy izay anome vahatra olombitsy ho iatranty ny fanambarana rehefa niara-nidinika ny mpivory ny aiky ary namoaka fehi-kevitra 40 anavotana ny firenena. Andy Miaratiana, Tokra Marla. Teboka voalohany no ny fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tsy fananjana ny fianianana izay nataony milaza hoe anaja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana dia takina ny fialan'ny filohan'ny Repoblika. Izany dia antoko ny fametrahana firenena tandalana. Teboka faharoa, ravana ny lalam-panorenana ary atomboka ny fandinihana ny lalam-panorenana vaovao andraisan'ny rehetra anjara mba hidirana any amin'ny Repoblika Fahadimy. Teboka fahatelo, takina ny fialan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka soloina mpikambana vaovao izay ny mpitsara no tokony hifidy azy ireo araka ny traikefa ananany mba ho tena ahaleotena izy ireo. Miaraka amin'izany ihany koa dia apetraka ireo rafi-pitsarana mahaleotena. Faefatra, takina ny fametrahana ny demokrasia sy ny fananjana ny zony tsirairay aneo hevitra malalaka sy anao famoriam-bahoaka. Sokafana ho an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohitra ny anao manjery-panjakana dia ny RNM sy ny TVM izany.
Fahadimy, averina amin'ny asany amin'ny fitandronan'ny filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fiarovana ny tanindrazana iombonana ny miaramila sy ireo mpitandrona filaminana fa tsy ho atao fitaovana politika sy herim-pamoretana intsony. Fa enina, takina ny famoahana tsy misy atakandro ireo gadra politika rehetra. Teboka fahafito, takina ny fanaovana laharam-pameana ny sosialim-bahoaka mba hanamavanana ny fahoriana menjady amin'ny vahoaka malagasy. Teboka fahavalo, takina ny hanaovana laharam-pameana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ireo orinasa malagasy madinika sy salantsalany izay tena manome asa aingana ny vahoaka, atao laharam-pameana ny fanodrinana ireo akora misy eto an-toerana. Fahasivy, tsy maintsy amitombona ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angova azo avozina na ny énergie renouvelable. Fahafolo, atao laharam-pameana ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny fanarenana ireo foto-drafitr'asan'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny famatsiana zesika sy masomboly azy ireo. Faha 12, avozina ny rafi-panabeazana eto amintsika ka tafiditra amin'izany ny fananganana sekoly, fanofanana ireo mpampianatra ary fampitaovana ireo sekoly rehetra, averina ny instruction civique any an-tsekoly. Faha 12, atsaraina ny lafin'ny ara-pahasalamana toy ny fampitaovana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy tompom-pitsaboana rehetra mba ahafahana miatrika ny valanaretina rehetra toy ny Covid-19, ny pesta, ny tazomoka sy ny sisa. Faha 13, amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao dia takina ny fanaovana vaksiny ho an'ny daholobe na ny vaccination de masse mba ahafahana miaro ny ain'ny malagasy ary hanarenana aingana ny ara-toekarena. Teboka faha 17, takina ny hanaovana ny audit ny famatsim-bola nampiasaina tamin'ny ady amin'ny Covid-19 tamin'ny taona 2020. Faha 18, takina ny fanatsarana sy ny fanaovana mangarahara ny fitantanam-bolam-panjakana ka mafisina amin'izany ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sampandraram-panjakana rehetra aty amin'ny Foibe ka hatrany amin'ny faritra sy ny komine. Faha 19, takina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hisian'ny fampandrosoana mitovy isam-paritra na ny développement équitable. Arak'izany dia totosa soamantsara ny fikaonando nasionaly nataony avy amin'ny antoko-panohitra manerana Madagasikara ny zoma sy ny sabotsy lasa teo. Samy nahitana solotena avy amin'ny faritra 2020 avokoa moa teny an-toerana. Nisy ny fehi-kevitra noraisina tamin'izany ary ny famotinana izany indrindra no anisan'ny vohitra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Mamintana amintsika izay azy nambiny Sobelo Sitraka sy Tokotry Marla. Fandiniana andraram-pirenena mba hikatsahana vahaolana narenana ny firenena izay no tanjona. Nisongadina tamin'izany ny mikasika ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ataon'ny mpitondra ankehitriny. Tapaka nandritra izany fikaonandoha izany koa ny amin'ny tokony ialan'ny filohan'ny repoblika noho izay fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana izay sy ny tsy fanatanterahany ny fianianana nataony. Anisan'ny zava-dehibe nodiniana ny fahalalahana fototra miara-manaiky ny rehetra fa mbola marefo ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara ka mila faneho-kevitra ankalalahana. Raha ny mikasika ny fampiarana ilay sata amin'ny feny mpanohitra izay nasiam-panovana moa dia toeriny avy amin'ny antoko-panohitra tanteraka ny fampiarana izany. Variana miady hevitra amina resaka ady toerana ny samy eo anatin'ny fitondrana. Tsy takona fenina tsony zany satria hitantsika mibaribary amin'ireny fanehoan-kevitra ataon'ireo mpanohana ny fitondrana teo aloha. Misy raha mono solombavam-bahoaka izay maro anisa ao anatin'ny fitondrana io nefa mitaky ohatra ny mikasika ny fanovanan'ny gouvernemanta. Taloha moa raha ny taty amin'ny sehatry ny fanoherana ny lazany hoe soloy ireo membra ny gouvernemanta ireo fa tsy mamely tsy mamaly an'le tahitan'le vahoaka dia tonga dia atao an'le valiteny botolo hoe io ndray fa mitady seza ny mpanohitra nefa dia fa nazavatra amizay ary hatramizao mbola mametraky ny hoe tsy ny azakazaka ny ara hitantana amin'ny fitondrana io no mamaika ny fanoherana fa manao ny andraikiny izy amin'ny fitsekerana ka raha n'olo ny membra amin'ny gouvernemanta nareo nareo milaza nareo fa manana olona maro zay hita fa tsy mamely dia soloy zay olona ao aminareo ihany fa tsy ny hoe izay aty amin'ny fanoherana raha ny teny an'izany tamin'ny fotoan'androny dia io tamin'ny fotoan'androny satria manko ny eto Madagasikara dia zao amin'ny fotoana no miteny dia mbola izay aloha zao mitondra fa rehefa tsy mety ny atao dia tsy fotoana ny fanomezan-tsiny ndray zao dia amin'izao fotoana zao kosa aloha zay dia hoe fotoana ny fanomezan-tsiny zao satria raha mbola tany amin'ny heritaona
lasa zay a efa hitany songadina fa tsy mahomby le ao anatin'ilay fitantanana raha-mpanjakana dia niantsony taty amin'ny fanoerana hoe soloa izay hitanareo fa tsy mamely izy ny fampiarana fa tsy mijanona ho resaka fotsiny ihany ny fikaonandoha iny nampifandrainy avy amin'ny faritra rehetra ihany koa iny ka nahafahana nampivondrona hevitra maro ankoatr'izay nitatitra ny tena zava-misy marina iainan'ny olona any amin'ny faritra ivelana Antananarivo eo amin'ny fiainany andavanandro ireo solotena avy amin'ny faritra io lay etsika nataontsika tamin'izao masabotsy io ndray zao io lay dingana ho iaty eo dingana vita hatreto io ndray no ho fanohitra io ndray no ho fitaovana ty résolution ty fehi-kevitra navoaka teo io no ho fitaovana hoentintsika manohy ny asan'ny fanoherana izay andraisantsika mpanohitra ny anjara raharahantsika eo amin'ny fitantanana ny firenena ka manomboka zao farafahakeliny ireo olona niaraka tao ireo zay ny ilana le fifakalalana nanomboka tamin'izao masabotsy farafahakeliny ireo no fiala-mangaika ny rantsana makany amin'ny faritra tsirairay avy ireo no ifampita amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana tsirairay avy amin'ny fanatanterahana anty fehi-kevitra ity isy moa ny tatitra sy ny fintana mikasika ny fikaonandoha nasionaly iny ao anatin'ny fandarana miara-manonja mandritra ity herinandro ity raha ny fanazavana voantso teny amin'ny police centrale Antananarivo androany Clémence Rarinirina taorin'izay dia niakatra fampanoavana avy atrandy niatrika fakana ambavany niariva teo tokony tamin'ny anora sy sasany vao fantatra ny valiny nandritra izay fakana ambavany azy izay Asinandria Malala sy Andrakoto Malala ny sabotsy lasa teo no nilaza Clémence Rarinirina fa naray taratasy fiantsoana azy avy tany amin'ny police centrale avy etsy tsara lalàna no ny etsiky ny mpivarotra etsy beoririka ny alakamisy 20 jolay lasa teo no voalaza fa navoasaringitra an Clémence Rarinirina ho an'ny androany dia nahatra ora telo no fanadidina natao tamin'ny Clémence Rarinirina tao amin'ny police centrale ary avy hatrany dia nalefa tena fitsarana izy niatrika fanadidina raha tamin'ny roratolakandro no tonga tena fitsarana anosy Clémence dia tamin'ny anora sy sasany ariva teo vao nivoaka ny didy fa sous contrôle judiciaire na manao fanamarinana eny anivon'ny fitsarana fa eto Antananarivo isanandro ena fitsarana ny tenany ary amin'ny 10 aogositra ho avy izao ny fitsarana azy vesatra enina no anenjehana antim-panolontsaina an-tanàna ity raha ny vaovao azo saingy raha atao bangitokana dia no ny etsiky ny mpivarotra tsy mankasitraka ny akelezany toerana ivarotany nomen'ny commune azy no nahatonga ny etsika ireo mpivarotra ireo vaovao azo hatrany nefa dia tsy misy idiran'ny Clémence iny etsiky ny mpivarotra iny fa atondihany teny Beorika kosa ny nanatitra ireo taksi no kasainy ben'ny tanàna Hoesorina teo amin'ny toerana mpiantsonany teo Beoririka rehefa nahita an'ity mpanolontsaina an-tanàna ity nefa ireo mpivarotra dia nirohitra nanantona azy ka izay no antony resahany tamin'ireo mpivarotra ireo nandritra ny fakana ambavany an Clémence Rarinirina tena fitsarana anosy androany moa dia efa naneho ny firaisankina sahady ireo mpamily taksi mivondrona ao anatin'ny FDR tratra kosa ny tanjona ho an'ny commune Bejofa ny Ambatondrazaka samy nahavita nanamboatra lava-piringy manaraka ny fenitra avokoa ny tokantrano an-toerana ka ho afaka amin'ny fanaovana maloto akalamanjana araka izany ity faritra ity izany moa no tanteraka dia noho ny fahaiza mitantana nataony ben'ny tanàna ao an-toerana ny Rendriana Arvony noho ny fahaizan'ny ben'ny tanàna mitarika ny vahoakany dia tratra ny tanjona amin'ny tsisiny ny fangerena kalamanjana itsony ao anatin'ny commune Bejofa ny farany herinandro teo no nampafantatra izany tao an-toerana zareo avy anivon'ny Ranoasy nambara tamin'ny fotoana io koa fa fokotany mamiratra ny ao Betambako satria dia nahavita lava-piringa manaraka kalitao avokoa ny isa tokantrano nanamafy izay fahaizan'ny ben'ny tanàna nitarika ny vahoaka izay ny mpandrindra-paritry ny Ranoasy ny fahaizany mitarika sy ny fahaizany mitantana raha matoa ny commune Bejofa tonga tamin'izao sehatra zao hoe commune madio commune afaka amin'ny fangerena kalamanjana commune afaka amin'ny fiparitahan'ny loto dia voaetsika daholo ny ratsamangaika rehetra isaky ny tokantrano isaky ny fokotany miaraka amin'ireo mpitondra mpitantana teo anivon'ny commune izay taretin'ny ben'ny tanàna dia izay mihitsy mahafa zany an'ilay commune Bejofa dia izay ny anentanana ny commune rehetra hoe izay fahaizana mitarika fahaizana mitantana izay zava-dehibe fa inona tokoa no nataony ben'ny tanàna Randrianaivo Jean Baptiste ka nahatrarana izy ireo izao tanjona izao betsaka ny
Traikefa izay nampiarina tamin'izany nialana tamin'ny taim-paritaka zany. Nisy ny fiofanana teo aloha tamin'ny fahaiza-mitarika izay mbola nitazomina hatramin'izao. Nisy ihany koa ireo fiarah-miasa maro samihafa tamin'ireo rafitra izay napetraka niarahana tamin'izany ady tamin'ny taim-paritaka zany. Dia anisan'izany niarah-miasa tamin'ny tetikasa ranoasa, niarah-miasa tamin'ireo rafitra izay natsangana maro samihafa indrindra tamin'ireo vahoaka izay misy teo toerana. Taoriny fakan-kevitra sy ny famohana ny fehi-kevitra izay nataony mpanohitra ny farany herinandro lasa teo iny dia nisy androany ny fanadihadiana teny fotsiny nataony mpanao gazetinay nisikatra aloha izany dia tsy mahandry ny fahataperan'ny fempitom-piasan'ny fitondrana izao intsony. Germain Menjanahary, Tahiry Aina. Nifandraika tamin'ny fehi-kevitra izay nivoaka nandritra ny kongresy nataony antoko-mpanohitra ny farany herinandro teo ny fanehoan-kevitra nataon'ireo olom-pirenena sendranay androany. Tsy tafavoaka intsony izao fitondrana izao ary fitondrana tsy miraharaha tena fiainam-bahoaka no misy eto. Amin'ny ankapobeny dia mitako fanovana sy fiainam-baovao ny vahoaka madinika manoloana ny fidanga ny vidim-piainana. Raha ny zava-misy eny an-tsaina tokoa manko no jerena dia 700 ariary no mora indrindra amin'ny kapokany vary izay tsy hitadiava ny fanjakana vahaolana mihitsy fa aleo ny miaina amin'ny fanafarana izany na dia betsaka aza ireo tany azo volena eto amintsika. Ny sosialy, toe-karena sy ny maro hafa samy marary avokoa ankehitriny. Tady vola ila tsy ahita hanko hoanina ny tsena ny ravain'ny komina ny tsenanay Teremamasina vatra kely ohatr'izao dia hanina hoanina raha ila tsy hita. Tena tsy mety mihitsy ity fa tena tsisy fijerena vahoaka mihitsy zany moana mitokana aloha. Raha jery vidim-bary fotsika zao oviana nisy vary hoe 3005 4000 kapoaka tiako tenenina. Tsy lana amizao koa tsy lana koa. Tsy lana koa tsy haiko ty antony. Sahelo amizao sahira koa. Tsy lana koa fiaigna amizao koa. Grave be loatsy. Tsy araky ny zava-misy amin'izao fotoana zany vidim-piainana hatramin'ny vidim-bary, menaka, saribô tena efa niakatra be. Tonga aty amin'ny fambolena ireny zany miezahany fitondram-panjakana, fambolena, ny fiompiana. Zay zany ny kapafana fehiny fa ny ankoatr'izay mahirana be aloha zao vidim-piainana fa niakatra daholo ny rehetrarehetra. Ny anao zany matoa anao mihinana dia ny asa nataonao no hohaninao fa raha manantena fanjakana zany anao dia eo ny raisiny. Ny tsikaritra nandritry ny fanadiadiana izay natao dia tsy aritry ny vahoaka intsony ny hafarany izao fitondrana izao. Roa taona sy tapany tokoa mantsy izay no nitantana ny Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Ntsay Christian firenena tsy mitsahatra mitotongana ny fiainam-bahoaka manjaka ny fanaparam-pahefana isan'ambaratonga manginy ny fanaovana kolikoly avolenta eo amin'ny tsenam-barom-panjakana. Aleo tsy misy toy izay manandratsy ho hiatrany ireo sendranay nandritra izany. Tahaka ny mahazatra amin'ny alohany isarantsika dia mampatsiahivoka anao hatrany ny fandaharam-potoana ho arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ka ny fandaharana Global News no arahinao rehefa vita ny fampalalama-baovao aoriana izay kosa ny fandaharana adinika iarahana amin'ny Joël Ralay vohitaka ny vahiny amin'izany dia i Dr Élisée Rasselou Fenmanana filohan'ny RMDM faritany ny fianaran-tsoa aoriana izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Comment je suis devenu iarahana amin'ny lehilahy Bekty. Zay no mamarana ny fotoana ny fampalalama-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany fotoanantsika manaraka tahaka ny mahazatra raha ampitso amin'ny fitora sy sasany indray.